J'ai Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Immédiat, l'unique université habilitée par le MESUPRES en audiovisuel, cinématographie et ingénierie du son à Madagascar, dans son nouveau local à Nanessan vous présente. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF Famanulchawanao ni Fampalalambaovao. Car votre projet d'études en France commence chez nous. 5 filières au choix: paramédicaux, droit, gestion et management, commerce. Uprim Manulchawanao ni Vavao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprim. Misokatra amin'ny fomba ofisialy manomboka androany fa 10 volana septambra ny fepotona ahafahana mandrotsaka ny antota taratasy firatsahako fodiny ho an'ireo izay hifaninana amin'ny fividianana communal tanterahana ny faraka 10 desambra ho avy izao. Velotaraina manoloana ny fankasarotan'ny fanjakana ny fikarakarana ny antota taratasy ireo kandida maro amin'izao fotoana ankoatra ny fidangany atobola amin'ny firotsahako fodina. Mampitsanga menatra tsika malagasy nisy mbola nakatoavany CAF na ny Confédération africaine ny baolina kitra ny kanja bariny mamasina andraisana ireo lalao iraisam-pirenena hoy ny faneho-kevitra ireo olo-pirenena androany. Maro ny fiatraikany izay tsy fananana kanja afaka andraisana lalao iraisam-pirenena izay na io an'ny ekipa-pirenena na ho an'ny malagasy. Mampanahy ity taom-pianarana ho avy ity hoy ny anivon'ny Sempama malona ny fitavozavozan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena 520 ny mpampianatra amin'izao no tsy mahazo feom-piofanana ampy sy sahaza hiatrehan'ny taom-pianarana. Tetsy andaniny ho an'ny eny amin'ny sekoly tsy miankina maro no efa niditra tamin'ny herinandro ity raha ho an'ny teto Antananarivo sy ny manodidina. Efa lasa tandravadikoditra amin'ireo mponina ao amin'ny fokontany Ambatolampy commune Nantehiroka amin'izao fotoana izao ny fahatapan-drano matetika avy amin'ny pompe ny Jirama. Tao anatin'ny 10 volana no efa tsy zarizary ny famatsiana rano tao amin'ity toerana ity saingy tsy mbola nisy ny fandraisana andraikitra ireo tompona andraikitra voakasika. Ireo mponina tao an-toerana izay naneho ny fahatezerany ka nidina an-dalambe omaly vokatra izay fijaliana amin'ny fisitrahana rano fisotro madio izay. Any ivelany, Michel Barnier 17 taona no nitendreny Emmanuel Macron Premier ministre vaovao ao Frantsa androany. Avy amin'ny antoko ilay républicain ity Premier ministre ity izay efa nitana ny toerana ministra sy solombavambahoaka européenne. Ny antsipirindreo avy hatrany ary. Alakamisy fa 10 volana septambra taona 2024 faltafaona aminao ny tenako tompoko lasetam-povavy tonga soa indray eto amin'ny fampahalam-baovao manatra ny arabo ary manasanao anjo izany. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany fa 10 volana septambra ny fepotona ahafahana mandrotsaka ny antota taratasy firatsahako fodina ho an'ireo izay hifaninana amin'ny fidianana communal tanterahana ny faraka 10 desambra ho avy izao. Velotaraina manoloana ny fankasarotany fanjakana ny fikarakarana ny antota taratasy ireo kandida maro amin'izao fotoana izao ankoatra ny fidangany antobola amin'ny firatsahako fodina. Henri Florian. Araka tetandro navoaka ny sini androany fa 10 volana septambra hatramin'ny fa 17 septambra ho avy izao no afahana mandray ireo antota taratasy rehetra ho an'ireo kandida ho ben'ny tanàna sy ny mpandolotsaina ny tanàna manerana ny Madagasikara. Misokatra manomboka amin'ny 6 maraina hatramin'ny 10 ny oveka rehetra manerana ireo distrika 20 manerana ny Nozy. Na eo aza izany mampanahy ny siny olana maro samihafa sy ny kajy maloto ara-politika maro ihany koa amin'ity fifidianana ity raha toka ny gouvernemanta izay manana mpifanina ihany no manao ny fitsipy-talao toy ny fampidanganana ny sara-pirotsako fidina. Ankoatra io antoka araboly io manahirina ihany koa ny fikarakarana ireo pitsopitso ny ara-taratasy. Fa ilay antota taratasy tena nampivarahotana ny nahitana an'ireto hoe fahasarotana azay azo eritreretiny hoe mety ho sakana ve sa mety ho ataoko hoe fandrarana ankolaka ny olona zay mantsy ny tena zava-tozoana satria ny fividianana be ny tanàna andresantsika hitanisakely fotsiny ako ny hoe anisany antota taratasy takina ny certificat de nationalité malagasy. Ny fahasarotana maka ao anatin'ny atao hoe fitsarana nefany mbola takina kopy lavina terrain mbola takina ny acte de mariage ny ray aman-dreny takina ny résidence ary lay
sarany moa zany a eo amin'ny roa arivo ariary eo betsaka nefany ny any amin'ny faritra ambanivohitra voalohany sady lavitra ny birao lavitra ny fitsarana matahotra miditra birao ihany koa satria ny mialatsiny zavatra iainantsika zany samy mahafantatra zany hoe olona ambanivohitra matahotra miditra birao. Betsaka ny fitarainana sy ny fanamarinana mandeha etsero amin'izao fotoana izao izay mampihemotra sady ny olom-pirenena te handray anjara sy hitondra ny anjara birikany amin'ny fampandrosoana ny commune indrindra fa miteraka fitsoahana andarana ihany koa an'ireo kandida any amin'ny commune ambanivohitra. Ny vola tsy maintsy takina lohana satria raha te omera ilay kandida dia izy no tsy maintsy miantoka aloha mba ahafahany mahazo antoka olana izy dia tsy maintsy miantoka ihany koa izay andreo mpanolotsaina satria raha vao tsy feno ny dossier na mpanolotsaina ray azy dia tsy voaray le dossier rejeter le dossier izany hoe tena asa goavana be mihitsy ny asan'ilay kandida ho ben'ny tanàna. Ao anatin'izay raha manana mpanolotsaina fito ohatra dia miampy suppléant telo folo zay any amin'ny fisika indray resako any amin'ilay etra tatsapamokatra tsy manana n'ilay etra voafaritra ohatra ny mandray isam-bolana dia tsy maintsy takininy any amin'ny fandoavan-ketra zany ilay telo taona mifanesy. Sary efa nitranga tamin'ny fifidianana soloavamboaka ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao amin'ny faniliana ireo antoko sy ny olon-tsotra te handray andraikitra ary ny fanomezana tombon-dainy ho an'ireo izay lazaina fa kandida mpanjakana ka sarotiny amin'ny lafiny maro ny firotsakofidina mba tsy hisy kandida afa-tsy izy ireo ihany amin'ny fifidianana ny faraika ambin'ny 10 Desambra ho avy izao. Ao anatin'izay fifidianana kominaly izay dia manoloana ny fifidianana ben'ny tanàna ho avy izao dia maniry sy mangataka ny latsahan'ny ben'ny tanàna amperinasa ny vahoakana Antsiranana. Maro ny zava-bita ka nahafahan'ny mponina ny sitraka izany hoy izy ireo. Fanadiadiny izy Tanio Bezara. Efa namoaka ny fepitona ny seniny amin'ny fametrana ny antota taratasy amin'ny firotsana ho fidiana ben'ny tanàna ka ny fa 10 volana septambra hatramin'ny 17 septambra ho avy izao. Manoloana izany mbola betsaka ireo vahoaka eto amin'ny tampon-tanàna Antsiranana izay nanaovana fanadihadiana mbola maniry sy mangitahita ny mbola iverenan'ny ben'ny tanàna amperinasa ilatsaka ho fidiana sy anohizany ny asa izay nataony hoy izy ireo. Tsy ampiambambagna ny volagnanay avy aty Diego fa mbola tokony itohiza ny maire Jovodzara Désiré Jean-Luc ny asa mahaben'ny tanàna izy koa mbala angatanay mandat raiky itondrasany. Izy ny asa hita izy ny asa lalagna jiaby vita tsara rabem bajaj alhamdulillah bazary jiaby hitako izy ny asa Ny mangarahara sy ny fiainona ny filan'ny vahoaka ifotony no anisan'ny mampiavaka io ben'ny tanàna io hoy hatrany fanazavana. Ary ben'ny tanàna io zegny hitatsika fa miasa mangarahara mitandregny vahoaka izy zio moa misy ny atao hoe SLC fa talohany SLC structure locale de efa fomba fiasan'ny ben'ny tanàna mamory ny vondromon'ologno ifotony jiaby ndre zay ty voakaiky tagny isan-taogno magnontaniana ino ny priorité ino namboarintsika amin'ny tanàna ary lehilahy raiky koa zo masaky magnano tatitry ny asa vitany amin'ny antsiprieny na amin'ny arabola zegny tatitry arabola tatitry ny asa jiaby vitany agnatin'ny fangararana isan-taogno ke olo karaha zegny no tadiavy ary na ny fomba fiasana amin'ny ekipe koa dia ny zatra landrindrigny ny fo mety tsy tia izy fa amin'ny ankapobeny ny mpiara-miasa amin'ny commune zegny dia nisy problème commune Antsirangana io taloha lavitra ny aviany teo amin'ny fitondragna maro ray aman-dreniny ny asa tao tsy misitrika ny fisotroan-dronono satria tsy voaefa ny cotisation regninay izy navy tao fa nataony cotisation io. Ita izany nandritra ny fakambava zay natao amin'ny vahoaka fa tena olona manana faniriana ampandroso ny tanàna sady hita taratra amin'ny asa efa vitany izany. Na loto be tarita amin'ny bazary io gn'ilany Bodabay io amin'izao fotoana mamilapilatra izao vita soma tsara bazary kely ao tsisy loto eky ao izy eo ka nadio ny tanàna ary voamboatra folera agnatin'ny tanàna jiaby magnodidigny agnatin'ny lalabe jiaby ka hitany hoe fa hitanay izy fa vogno ampandroso ty
tiany tandrazana ty fa zanako lavan-tsagnana marina izy. Lafa mavava dia mampitsanga menatra antsika malagasy ny tsimbolana ankatoavany CAF na ny Confédération africaine baolina kitra ny kianja ny Barea Mahamasina andraisana ireo lalao iraisam-pirenena ho ny faneho-kevitra ireo olom-pirenena androany. Maro ny fiantraikan'izay tsy fananana kianja afaka andraisana lalao iraisam-pirenena izay na io ho an'ny ekipa-pirenena na ho an'ny malagasy. Christian Jimby. Enandrawantsika malagasy ny tsimbolana ankatoavan'ny CAF na ny Confédération africaine baolina kitra ny kianja Barea Mahamasina andraisana ireo lalao iraisam-pirenena na teo aza ny fanamboarana isan-karazany tao aorian'ny fitsidihana fanondroana nataon'ireo teknisianina eo anivon'ny CAF ho ny faneho-kevitra ireo olom-pirenena androany. Manana ny herdizika andropaka ny amboara sy hitondra avy ny voninahim-pirenena ireo ekipatsika saingy isy fiantraikany na ara-moraly na ara-teknika ho an'ireo mpilalao izany hoetrany ny faneho-kevitra. Raha ny tena marina zany tokony mba avoazina daholo ny terrain mba anara-penitra satria hitanao tsika anaraka akakanina dia kiandratsika nefa malefaka. Henatra ho antsika malagasy aloha zay satria tsika malagasy Barea tsika malagasy. Io zany mahatonga an'izay dia eo amin'ny kolontsaina zala mpitatanao mihitsy zany no tsy hoe mifandrindra. Atsika aloha tsy manana kanja manara-penitra nefa raha jerena tamin'ireny lalao nosy reny efa ahitana hoe fandresena ihany ny Barea fa tsy izy amin'ity kaniny ity. Ka raha ny tena marina aloha zao dia mitondra zany tokony hoe mila manamboatra le kianja manara-penitra io ny mpitondra mba ahitana an'ity firenena ity hoe mba mandroso zany amin'le Madagasikara tsy maintsy mandroso. Io moa le nenjala ohatr'izay foana zany hoe tokony hijery an'izay zavatra manokana izay satria lasa manahirana zao lasa any an-tan'olona tsika manao dia lasa misy fiantraikany eo amin'le joueur. Moral aloha dia resaka fizika iny no tatan'izay daholo zany lasa miena na le nouveau raha zany tsy ohatsy le nouveau technique an'le équipe. Tena marina zany le mpitondra koa tsy vonanao an'izay nefa tokony io zany tokony eritreretina any jerena le zavatra dia mba afaka anaovana matsa international foana le atsika. Jaivina efa fandroany no tsy nakantoavin'ny CAF ny kianjan'ny Barea Mahamasina no izy tsy nahafeny ilay fipetratakina misy 9. Isan'izany ny vavahady izay mila manana ilay antsoina hoe tourniquet na fivoahana malaky ho an'ny mpijery ao aorian'ny fahavitany lalao. Efa napetraka izany saingy tsy mbola miasa sy tsy mifanaraka tamin'ilay notakin'ny CAF. Eo ihany koa ny tsy mbola fanaraha-penitry ny toerana natokana ho an'ireo mpanao gazety sy ny mpiasan'ny ainao manjery. Ny tsy fisian'ny tafo ho an'ny toerana natokana ho an'ireo olona manan-kaja na ny VIP, ny tsy fanaraha-penitry ny seza, ny bozaka, ny vestiaire sy ireo maro hafa. Mirosa amin'ny fanamboarana indray ireo teknisianina eny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina amin'izao fotoana izao ka andrasana indray na hiova amin'ny fanapahan-kevin'ny CAF manoloana izany. Ankoatra io, androany amin'ny 10 alina no ifandona amin'ny ekipa-pirenena Tunisie ny Barea de Madagascar. Lalao fifanitsanana izay adina ny tompon-dakan'ny Afrika na ny kanina ho amin'ny taona 2022. Fampianarana dia mampana ity taom-pianarana ho avy ity ho ny eo anivon'ny CMPMA manoloana ny fitavozavozany ny ministera ny fanembeazam-pirenena. 520 ny mpampianatra amin'izao tsy mahazo fiofanana ampy sy sahaza hiatrehana ny taom-pianarana. Tetsy andany ho an'ny eny amin'ny sekoly tsy miankina maro no efa niditra tamin'ity herinandro ity raha ho an'ny teto Antananarivo sy ny manodidina. Miemitra ny firenena ho ny eo anivon'ny CMPMA na ny syndicat ny mpampianatra mpanabe eto Madagasikara. Mihena ny tany zaza miditra an-tsekoly, ireo afaka mianatra indray tsy mahazo ny fahalalana sahaza azy noho ny tsy fampiny ny fahaiza-manao ireo mpampianatra. Ka Madagasikara tsy maintsy mandroso nefa dia bado no olona hovatanao. Antotanisa ray fotsiny no omeko anareo 520 isan-jato mpampianatra amintsika amin'ny teny zao tsy manana fanofanana ara-pedagodzika. 520 isan-jato mpampianatra. Fantatry ny ray aman-dreny ve zany? Fantatry ny tompona andraikitra ve zany? Amintsika amin'ny teny zao ao amin'ny CRINFP efa misy mpianatra vita fiofanana tokony andeha hampianatra anentsina amin'ny banka amin'izay tsy fahampian'ny mpampianatra. Ohatra hoe le frama non subventionné
tsy avoaka fa mijanona fotsiny eo tsy manaraka ny toetrandro ny fahalalany ny ankamaroan'ireo mpampianatra eny anivony sekolim-panjakana vokatra izay tsy fisiny ny fiofanana izay raha ny fanazavana efa nisy ny antso nataon'ny syndicat tamin'ny ministera tompona andraikitra fa tsy nisy valiny izany mandrakandroany anatin'ny fahasahiranana araka izany na ny mpampianatra na ireo ray aman-dreny eny anivony sekolim-panjakana amin'izao fotoana ity tranga ity izay ampisy elanelany eo amin'ny fahaiza-manaon'ireo mpampianatra eny anivony sekolim-panjakana sy ny sekoly tsy miankina raha ny faneho-kevitra hatrany ny ankamaroan'ireo sekoly tsy miankina izay niroso tamin'ny fampiofanan'ireo mpampianatra tao aminy nandritra ny fotoam-pialatsasatra teo amin'izao maro ny efa miditra an-tsekoly fa mifantoka amin'ny fampiakarana ny fahaiza-manaon'ireo mpianatra no anomboana izany dia ny ao ny resaka français indray atsaraina moa zany le teny français araka resantsika teo hoe mandeha ny facebook mandeha ny message abréviation ny ampiasaina miteny manoratra nefa mandray diso zany ny ainany ankizy amin'izao dia hita hoe somary midina niveau ny ankizy amin'ny français rehetrarehetra mihitsiny dia aloaloha atsaraina kely le français zany hoe tsy senambany be dia niditra tamin'ny herinandro ity zay dia mitoy amin'ny herinandro ambony zany hoe ireo herinandro anankiroa ireo zany ny programme sekoly dia manao remise à niveau na français satria somary natsadatsaka kely niveau ny ankizy amin'ny français eo ihany koa ny vacances eo fandrosoan'ny teknôlôjia dia zay rehetrarehetra zay na tonga ny sekoly nandrefa napahakevitra hoe andao aloha tsika ny hanao remise à niveau kely ilain'ny mpianatra ilay izy isan'ny mampikaikaiky ireo ray aman-dreny mampianajanaka eny anivon'ny sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana ny fitakiana ireo sekoly maka na fitaovam-pianarana tsara kalitao izay midika ihany koa fa lafolafo antony ara-pedagojika no nametrahany izany raha ny fanazavana ohatra fotsiny hoe raha izy ko lacré misy zany lacré hoe tena voandroatana eny amin'ny solaitra be dia mipatitaka ohatra ny tamimanga dia ohatra izay zao dia efa mahasahirana ny mpampianatra raha misy zao raha mampiasa kahie dia misy kahie somary matromatroka dia raha ty amin'ny classe de 11e na CP1 zany ohatra hoe ao ny tena vavaditsaina dia raha matromatroka ny aina dia mety tsy hampandeha tsara n'ilay fampianarana lafiny pédagogique ny resahako eto dia eo amin'ny lafiny sentimental zany eo amin'ny lafiny ankizy ara-po ara-pihetsepo hoe ny namako izy tsara ny anaty maninona ohatr'izao dia zay zany ny antony hitakiana ihany koa hoe aleo mba atao qualité tsara mba atao zavatra mitovy ny ampiasaina atao ampianarana dia zay zany mba nidonginay amin'ny ray aman-dreny aloha satria io zany zazay raha mianana fampianarana zany zahay miasa fa ray aman-dreny mametraka ny fitokisana aminay mba hampandrosa n'ilay lafiny pédagogique fa olona telo no voarorohy tamin'ny tsenam-barim-panjakana tsy ara-dalàna teo anivon'ny terrain Menabe ka ny rena hiditra amponja Vonjomaiky ary eo ambany fanarahamaso ny fitsarana kosa ny roa ambiny fanaovana osoka tamina fividianana solosaina mitentina hatramin'ny 4 tapitrisa ariary no voarorohy ireo olona ireo. Ny PRMP na ny personne responsable du marché public sy ireo mpiray-kombakomba amin'ny miisa roa eo anivon'ny terrain Menabe no niakatra fampanoavana atao amin'ny fitsarana amoron-dava taoriny ny fanadihadiana natao azy ireo vesatra hiampangana azy ireo ny fanaovana tsenam-barim-panjakana osoka tamin'ny alalan'ny fividianana solosaina mitetina 2 alina sy 7 tapitrisa ariary izay tsy nisy akory taoriny ny fampiakarana nahiditra ponja Vonjomaiky ilay PRMP ary eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana kosa ny roa ambiny raha tsy hivina efa tany amin'ny volana jona 2024 no nanaovan'ny PRMP eo anivon'ny terrain Menabe ilay tsenam-barotra tsy nisy akory nefa ilay solosaina novidiana rehefa natao ny fanadihadiana taoriny ny fandraisan'ny biankoan'ny fitarainana ny 10 aprily 2024 lasa teo taoriny ny fanadihadiana natao araka izany no tanany marina rehetra ka nahatonga izao fampidirana amponja Vonjomaiky izao. Totosa tetsy amin'ny foibe toetra ny Bureau national de gestion des risques et des catastrophes tetsy Antanimbary androany ny fifanaovana-tsony mpiara-miasa teo amin'ny BNGRC sy ny PAM mana ny programme alimentaire mondial isan'ny andrasana sy takin'ny PAM anatin'izao fifanarahan'ny-mpiara-miasa izay mandritry ny 5 taona izao ny fisian'ny fitantanana mangarara ampahomby ireo fanampiana natao hiatrehana ireo loza voajanahary. Daniela Minarso. Ho fanamaivana ny fahavoazana teraka ny zava-misy maneran-tany indrindra manoloana ny fiovan'ny toetrandro izana ina miaraka amin'ireo mpiara-mombina antoka ho ny teo anivon'ny BNGRC ny voka-dratsy teraka izay fiovan'ny toetrandro izay ho antsika eto Madagasikara antony rosona tamin'ny fanavozana indray ny fifanaraha-mpiara-miasa teo amin'ny BNGRC sy ny PAM na ny fandaharana asa ny firenena mikambana momba ny sakafo androany fifanaraha-mpiara-miasa izay takina ny sy ny fitantanana mangarahara ampahomby ireo fanampiana
natao hipaika amin'ny tsirairay. Ça veut dire qu'on est contraint à être pragmatique, objectif et des résultats. Miezaka ny anatratra ny tanjona mba ahazona vokatra izahay anatin'ity fifanaraha-piaramiasa ity. Ireo vokatra andrasana amin'izany dia mifototra tanteraka amin'ny fahaiza-mitantana, manao tatitra amin'ny governemanta sy maneran-tany mikasika io fampitaovana rehetra voaray eto Madagasikara izahay no ny ezaka nataon'i Madagasikara fa tsy hoe avy amin'ny PAM. Ireo fampitaovana ireo dia tokony hiverina amin'ny vahoaka malagasy ary tokony manao tatitra amin'izany. Ohatra amin'izany ity fiaraha-miasa amin'ny BNGRC ity. Zay-iviny anisany nanampibetsaka ny Madagasikara teo amin'ny lafiny fanampinany maha-olona hatrany fandarana asa ny firenena mikambana momba ny sakafo na ny PAM. Ankoatra izay fifanaraha-piaramiasa teo amin'ny PAM izay, ny sitraka fanomezana tahaka ny imprimante sy ny maro hafa ihany koa, avy amin'ny masoviny Japon ihany koa ny folakandro teo ny teo anivony BNGRC, fanomezana izay natao hanamafisana ny asa atao amin'ny fiatriana sy ny fitantanana ny loza, fa ihany koa famaranana ny tetikasa iarany OIM amin'ny tetikasa Sorbe. Ny Aikandroany ny filohan'ny délégation manoka ny tanàna Antananarivo renivohitra fa sarotra ny amerianana ny tanàna anarenana ny tanàna raha tsy misy ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-mionantoka avy any ivelany. Tsy maintsy apetraka ho izy ny drafitra hifehezana ny vola miditra sy ny vola mivoaka ialana amin'ny olana izay mateti-pitranga toy ny fivangongon'ny fako sy ny fandoavana ny karama ny mpiasa. Tsy vitany eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra Samireriny manarina ity renivohitra Madagasikara ity izay tototry ny fako sy miapotika tanteraka amin'izao fotoana izao hoy ny filohan'ny délégation manoka ny tanàna androany mba tsy verimberena ny olan'ny fako sy ny olan'ny karama mpiasa. Ilaina ny fanamafisana ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka rehetra, eo ihany koa ny fametrahana ny fahaiza-mitantana ireo vola miditra sy ny vola mivoaka ahafahana mijery izay fampandrosoana ny commune izay. Manify de manify ny kitapo-bola ny commune urbaine satria manify de manify fidiram-bola miditra ato aminy. Resaka bonne gouvernance zany dia ozy izy amantsy anareo hoe akany fepetra zay everiko miaraka amin'ny ekipa direction ato amin'ny commune anatsara ny fidiram-bola ny commune urbaine Antananarivo. Raha tsara tatana ny fidiram-bola ny commune raha mifanometanana miaraka amin'ny secteur privé fa ny ilaina dia ny fifampiresana, fitantanana mirindra, fangarahana ary koa mametraka tanjona mazava. Ho fampiarana ny lalàna, isany koa ny lamina ho fandrindrana ireo tsena ahafahana mampitombo ny vola miditra ao anatin'ny kitapom-bolan'ny commune. Tafiditra ao anatin'izany ny fandrindrana ireo toerana natokana ho an'ireo mpivarotra sy ho an'ireo mpampiasa lalana ho hatrany ny fanazavana. Zay-iviny renivohitra voalohany amin'ireo tanàna 12 maloto indrindra aty Afrika ary fahatelo manerana izao tontolo izao raha i Antananarivo araka ny fanadihadiana nataony magazinina amerikanina Forbes. Andrasana ny fomba fiasa apetraky ny PDS ankehitriny eo amin'izay fanadiovana ny tanàna izay. Iny ihany koa ny atsika amin'ny sainty vetivety ao anaty dokam-barotra fohy ao aorian'izay tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Vavao be ao amin'ny Telma, smartphone raitra dia raitra Samsung A04e sy A15 5G izay afaka lohanao tsikelikely mandritry ny 12 volana sy izany ihany fa mbola mahazo bonus 40 mégap zao ianao miaraka amin'ny zara cadeau ary indrao ny toe-bolanao manomboka amin'ny 2 ariary sy 503 ariary isan'andro indray zao tonga vahaingana eny amin'ny Telma Shop. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant monégasque compte. Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution Envol. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix.
paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. C'est la rentrée avec Canal+. Du 27 août au 22 septembre, pour tout réabonnement en gardant votre formule actuelle, bénéficiez de 15 jours offerts sur tout Canal+, pour profiter de vos programmes préférés. Ce n'est pas tout! En vous réabonnant, vous participez directement à la grande tombola spéciale Tout Madagascar pour tenter de gagner des kits scolaires, des télé 32 pouces, des kits anti-délestage. Commencez l'année sur une bonne note avec Canal+. Réabonnez-vous vite et bénéficiez de 15 jours sur toutes les chaînes et participez à la grande tombola nationale. Salon des universités membres de Get Company à Nansan. Bachelier, quelle filière choisir après le bac? Rejoignez nos universités spécialisées en haute technologie, découvrez nos nouveaux studios hyper équipés et participez à une séance d'information et d'orientation pour explorer les métiers et formations en informatique, robotique, génie logiciel, développement d'applications mobiles, administration de bases de données, gestion de projets, intelligence artificielle, cinématographie, ingénierie du son, marketing digital. Salon des universités membres de Get Company ce vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 septembre à l'immédiat Nansan, USTIO Nansan, Ayeli Nansan, entrée libre. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Car votre projet d'études en France commence chez nous. Taverina somatsara atao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalambavao mamerina ny arahaba anoisantsika izay avy hatrany vaovao any Toliara dia nantanteraka etsika fanentanana sy fanomezana kopy faobe ho an'ny ankizy ao amin'ny fokontany Motombe ao Toliara ny talata teo ireo mpilatsaka Antsitrapo Loharano 2 ao anatin'ny tetikasa tady na tantsoroka ho an'ireo diaspora izay ao ambany fiahin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny sy ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fifindramonina eto Madagascar toana ny Agence Française pour le Développement. Ankizy manodidina ny 200 eto amin'ny fokontany Motombe Ouest no nisitraka fahazahoana kopia naterahana tamin'ny alalan'ny tetikasa tady na tantsoroka ho an'ny diaspora izay tanterahin'ireo mpilatsaka Antsitrapo eo anivon'ny programa Nasa Loharano 2. Ialana amin'ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny malohana ireo dingana maro arahina amin'ny fikarakarana kopia naterahana aorian'ny iray volana no antony izao hetsika izao raha ny fanazavana. Rahantsika mahafantatra fa ny lalàna mipetraka eto Madagasikara dia eo amin'ny ray volana. Raha vao mihoatra ny ray volana aorian'ny fahaterahana zaza ka tsy manana kopia dia tsy maintsy miditra ao anatin'ilay fidirana zany eny amin'ny ivon'ny fitsarana. Dia misy ambaratonga maromaro moa zavatra tsy maintsy ataony ao anatin'izay satria tsy maintsy mila fiara-miasa miaraka amin'ny dokotera ao anatin'ilay izy mba namarinana ny taonan'ilay zaza. Eo ihany koa misy ny fanaovana soni eo amin'ny zareo anatin'ny ao amin'ny fitsarana. Dia eo ihany koa moa zany fiara-miasa miaraka amin'ny commune misy any karazana ataontsika hoe mialatsiny amin'ny teny baiko fa misy ny atao hoe recherche infructueuse zay zany hoe fitadiavana hoe tsy voasoratra ao amin'ny boky ara-dalàna ilay zaza. Dia izay zavatra zay zany no mitambatra dia nahafahana manome an'ireto ho an'ny zaza eo amin'ny 200 eo zany eo aty amin'ny fokontany Motombe. Miompana amin'ny asa fampandrosoana sy fampivoarana ny fiarahamonina no tanjona imasoan'ireo mpilatsaka Antsitrapo ao anatin'ny tetikasa tantsoroka ho an'ny diaspora raha ny fanazavana hatrany.
tanjona ao anatin'ilay tetika asatadina hoe tantsorika ho an'ny diaspora dia ny atonga n'ireo malagasy ampelezana mba hitodika manokana ho fampandrosoana na ara-toekarena na ara-tsosialy ao an'ny Madagasikara. Dia ao anatin'ilay tanjona ngesabe ao anatin'ilay izy dia misy tondrozotra maromaro ka anisan'izany ny resaka fandefasana an'ireo malagasy izay ataontsika ireo tanora malagasy mipetraka ivelan'ny Madagasikara mba hirotsaka ny sitrapo aty amin'ny firenena izay misy azy. Raha ohatra n'ilay eto amin'ny fatratsimo andrefana zao dia ny resaka ezaka kopia ho an'ny ankizy no napetraka ry zareo fa tsy vita ezaka kopia ho an'ny ankizy fa eo ihany koa mandray anjara izy amin'ny asa fanofanana an'ireo tanora mety fampianarana ny moa ny sasany misy fampianarana amin'ny teny vahiny fa izay zany no safidiny manokana ho antsika aty amin'ny fatratsimo andrefana. Paikady avy amin'ny ministerany raharambahiny tohana ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fifindrahamonina eto Madagasikara ary vatsia ny Agence Française pour le Développement vola ny tetikasa tantsorika ho an'ny diaspora izay miezaka hatrany manome sehatra ireo mpilatsaka ny sitrapo malagasy any ivelany hanao asa fanasoavana eto Madagasikara. Any amin'ny faritra izay hatrany dia potika ny tanàna Antsirabe raha nabaran'ireo mpanolotsaina ny tanàna Bearnas amin'izao fotoana izao indrindra raha nandritra ny fifampiresahana tamin'ireo mpanao gazety tany an-toerana. Tsy mandeha araka ny tokony ho isy ny fitantanana eo anivon'ny fiadidinan'ny tanàna ary betsaka ny vola miditra saingy tsy fantatra mazava ny fandaniana atao ho hiatrany ireo mpanolotsaina ny tanàna ireo. Andrinirina Randriamiarso, Kolo Antsirabe. Tondra fitarainana sy faneho-kevitra manoloana ny fitantanana eo anivon'ny fiadidinan'ny tanàna Antsirabe ireo solotena ny mpanolotsain'ny tanàna izay Bearnas amin'izao fotoana izao. Manjavozavo ny fitantanana eo anivon'ity commune ambonivohitra Antsirabe ity hoy ireto mpanolotsain'ny tanàna ireto saritsary mpandrosoana sy fitadiavana tombotsoa manokana no ataon'ireo mpanatanteraka eo anivon'ny fiadidinan'ny tanàna ary potika tanteraka ny tanàna Antsirabe raha tsy resaka fotsiny mahakasika ny fahasimbalalana sy ny fako etsero. Betsaka ireo vola miditra eo anivon'ity commune ambonivohitra Antsirabe ity ho hiatrany ireto mpanolotsain'ny tanàna ireto saingy tsy fantatra mazava ny fandaniana izay atao amin'ny ben'ny tanàna sy ny ekipany. Tsy misy mandeha arak'izay heverina fa tokony ho any amin'ny tena fampandrosoana tena izy ny fitondrana ny tanàna fa ho any amin'ny tombotsoa manokana ho any amin'ilay saritsary mpandrosoana no tena lahara-pamehana ho an'ny mpitondra indrindrindrindra izay tarehin'ny mpanatanteraka hialohavan'ny ben'ny tanàna dia zavatra mifanohitra amin'ny zavatra lazainy ny zavatra misy izay raha mahita fa iaina vahoaka Antsirabe ny zavatra tapahan'ny mpanolotsaina no afaka tanterahan'ny ben'ny tanàna. Ny ben'ny tanàna eto Antsirabe nefa dia manao tsintsinina izany ary afaka manolana ny procès verbal ho any amin'ny tsy tokony ho izy izany hoe mikendry ny tombotsoa manokana. Maro dia maro ny zavatra no tanterahan'ny mpanolotsaina izay tsy misy arahan'ny mpanatanteraka fa miova any amin'ny zavatra izay mahafinaritra azy mahafinaritra ny manodidina azy ary mahafinaritra ny ekipa andrazainy mahitsitsy kokoa. Lalana tsy vita nefa vola miditra ihany re mivarotra rehetrarehetra Antsirabe re mandoa vola daholo re nefa tsy mandeha any amin'ny fanamboarana lalana le vola fa tsy fantatra hoe makaiza nga rehefa mivory zahay eo amin'ny tsaina mpanolotsain'ny tanàna mangataka ny tompona andraikitra voalohany eo amin'ny fanangonana ny vola ohatra amin'ny resaka nireny tsena reny fa dia mamaly moa ny any amin'ny exécutif ny Andrea Matoben'ny tanàna hoe be ny asany fa raha mila iresaka aminy nareo dia afaneny amin'ny couloir eny dia resao nefa tanàna Antsirabe no resahana vola miditra eto amin'ny tanàna Antsirabe no resahana nefa dia zany ny valiteny azo avy amin'ny Andrea Matoben'ny tanàna hoe zany ny fiainantsika eto amin'ny tanàna ity. Manoloana ireo lalana simba marobe eto tampon-tanàna Antsirabe dia anisana sy mpanamboarana tamin'ireny ny lalana eto amin'ny fokontany Mazorivo miazo ny 4 chemin izay vatsiny ny orinasa tsy miakina mpamokatra simenitra iray eto Vakinakaratra. Simenitra 7 arivo kotapona 570 taonina no voalaza fa anamboarana tanteraka ity lalana ity saingy tsy araka izany nefa no hita taratra amin'izao fotoana izao ho hiatrany ireto mpanolotsain'ny tanàna ireto. 570 taonina izany vahoaka Antsirabe akory atao fa io lalana vita ny fanarahana tamin'io dia 5.0 cm ny ateviny beton hitantsika fa ny afara tamin'ny fanangonana tsony mihitsy moa fa niteraka tsy fahasalamana ho an'ny mponina tamin'ny Mazoriva avaratra any amin'ny tapany eny avaratra iny ilay izy ka voatery nitondrana fanakianana mavaivay teo anivon'ny mpanolotsaina zany. Ny tenanay dia nametraka mihitsy sy ireo mpanolotsaina izay mitovy fijery amin'ny tenako dia nametraka fa tsy tokony ohatran'io fa afaka atao tsara mihitsy ny anaovana an'io autobloc manana ciment izay tsy lany lanintsika nomen'ny orinasa mpanamboatra izany kanefa dia io moa ny everiny fa mety fa afahana mba mandrimbona nga man tena marina kokoa fa inotsika ve fa tonga napetraka teo daholo ilay 7 arivo kitapo ambava homana po mieritreritra fa dia potika ny tanàna ary mifanipaka tanteraka ny zavatra voalazan'ny mpanatanteraka ny zavatra ampiarina eto ka tokony ho mailo ny vahoaka satria fananam-bahoaka io fa tsy fananam ben'ny tanàna sy ny ekipany. Araka izany dia manao antsoava amin'ny vahoaka Antsirabe ireto mpanolotsain'ny tanàna Antsirabe ireto mba tsy ho tompotrano miony fa
tokony hafantatra ny mahakasika ny zava-misy marina sy ny fitantanana eo anivon'ity komuna ambonivohitra Antsirabe ity. Ivelantsika mahakasika ny fampianarana, saram-pianarana isam-bolana sisa no mahasamihafa ny sekolim-panjakana sy ny tsy miankina eto amintsika fa ny saram-pisoratana anarana dia iraisana ary mety manatombo azy any amin'ny fanjakana. Ho fanamavanana ny vesatry ny Ray aman-dreny. Ny teto komuna maro ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga mivarotra fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary toa ny tao amin'ny komuna Ambohimanambola. Ireo tsy ampetomanana amin'ny ankabeny no mampianajanaka eny amin'ny sekolim-panjakana raha ho an'ny eto Antananarivo sy ny manodidina. Tombon'andro EPP, CEG sy lycée hatramin'izay no hoe fitaovam-pianarana sy ny aron'akanjo izany no anjaran'ny Ray aman-dreny dia afaka mianatra ny zanany mandavataona fa teo aloha izany. Ankehitriny efa milahatra amin'ny sekoly tsy miankina ny saram-pisoratana anarana. Ao aza ny mbola manatombo fa ny avany sisa ilay saram-pianarana isam-bolana. Anjara biriky entin'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga ho fampirisihana ireo Ray aman-dreny ampianajanaka ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary ary akekezana isa komuna ireo Ray aman-dreny. Ho an'ny androany ny komuna Ambohimanambola no nisitraka izany. Nolazain'ny minisitra fa tsy misy saram-pidirana kanefa ny vola aloha izay fampidirana mpianatra amin'ny EPP zao dia mahatratra 5 alina ariary isaky ny Ray aman-dreny. Any amin'ny CEG dia mahatratra 9 alina mbola miampy 2 alina miaraka amin'ny t-shirt izany. Matsapa tanteraka ny tenanay fa tena miaino amin'ny fahasarotam-piainana ary ao anatin'ny tena fahasairanana ny Ray aman-dreny. Izay indrindra no mahatonga ny sampana vehivavy MMM izay manamora ny fiainan'ireo Ray aman-dreny ireo amin'ny fivarotana kahie vidiny mirary. Ary izay zavatra izay no manosika satria efa indroa miverina teto amin'ity komuna Ambohimanambola ity zao ireo sampana vehivavy ireo izay ho fanampiana ny Ray aman-dreny mpianatra eo amin'izay famatsiana ara-pitaovana izay. Tsapan'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga fa olana ho an'ny Ray aman-dreny mpianatra ny tsy fananana vola mitambatra ahafahana mividy indray mandeha ireo fitaovana rehetra. Izay no antony iverenan'izy ireo fanindroany ao amin'ny komuna Ankadinandriana ho an'ny andron'ny rahampitso. Fa efa lasa tandravadikoditra ireo mponina ao amin'ny fokontany Ambatolampy komuna Antehiroka amin'izao fotoana izao ny fahatapahan-drano matetika avy amin'ny pompin'ny Jeramar tao anatin'ny 10 volana no efa tsy zahazahary ny famatsiana rano tao amin'ity toerana ity. Saingy tsy mbola nisy ny fandraisana andraikitra ireo tompon'andraikitra voakasika. Ireo mponina tao an-toerana izay naneo ny atezerany ka nidina an-dalambe omaly vokatra izay fijaliana amin'ny fisitrahana rano fisotro madio izay. Teny an-toerany Christian Dimby. Maro amin'ireo faritra eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao no tsy misitraka rano fisotro madio avy amin'ny orinasa Jirama araka ny tokony izy intsony. Isan'izany tao amin'ny fokontany Ambatolampy komuna Antehiroka izay efa nijaly rano tanteraka tao anatin'izay 10 volana mahery izay. Isaky ny amin'ny 2 ora alina vao mandeha ny rano ary tsy tapitapaka ihany koa mandrapatonga ny amin'ny 4 ora maraina. Voatery mandeha kilometatra maro miala amin'ny fokontany ireo mponina izay vao mahazo rano ary mbola sandaina 10 ariary ny iray bidon. Araka izany, naneo ny fatezerana sy nidina an-dalambe ireo mponina tao amin'ny fokontany Ambatolampy komuna Antehiroka omaly vokatra izay tsy fisitrahana rano fisotro madio avy amin'ny pompin'ny Jirama izay. Ny grevena zany dia ny ranonay aty zany efa 10 volana tsy nandeha. Herintaona dia zao ndray 10 volana tsy nandeha. Mandeha zany ranonay amin'ny maraina 2 bidon ny azo. Zay matory parainy andro amin'ny arabe sanandro tsisy mitetehany ranonay. Ny antony grevena zao dia ny rano. Fa raha ohatra mbola tsisy vahaolana mbola mitofana ny grevena ety Ambatolampy. Fa zay tena mijaly zahay. Any Amboroy makarano. Amboroy dia any zany ny 5 000 no natin'ity rano aty. Namarotana rano avy no maka dia any Ambova tatezana iny makarano. Ny eto Ambatolampy zany dia tena velotaraina mihitsy ho an'ny mpitondra fanjakana rehetra. Fa ny rano tompoko dia mijaly zahay. Indray mpandeha amin'ny alina adiny 2 ihany mandeha ny rano dia tsy mandeha indray mandritra ny herinandro. Ny mponina eto aminay no misy mba mifanafitra mandeha makany Andramena, mandeha makany Amboroy maka amin'ny sarety dia vidiana 10 ariary ny iray bidon. Tena mijaly izahay. Nilaza ankila ny solombavambahoaka an'Antananarivo renivohitra ao amin'ny boriboritany fahenina fa ny vahoaka no mizaka ny tsirany ainy vokatra ny tsy fahaza mitantan'ireo tompon'andraikitry ny Jirama. Ity orinasa ity izay isan'ny anatotona ny fanjakana ny ankamaroan'ny volam-panjakana saingy mbola io tsy mety tafariny io hatrany. Misy vola be misy anatotofana n'io resaka Jirama io.
miteze olona fa nivelany tsy gasy misy gasy mainky eto mahay an'io mahay mamahany io le olona fa nivelany le apetraka ho diteze eo a sady tsy malala ny zava-misy tsy mamany olana hatram'izao lasa eta mavesatra ny karaha manoritsinina nefa dia vao maika tena hoe gravy ny fatapahana rano sy ny jiro lava ao anatin'izay dia manao antso ho an'ny gouvernement tamanontolo ho an'ny tompona andraikitra rehetra hoe raiso le andraikitra tompoko fa mijaly le vahoaka amin'izao fotoana izao. Milaza ny anamafy ny hetsika fitakiana ireo mponina raha tsy mbola misy ny vahaolana aingana roso ny mpitondra fanjakana. Hatreto tsy ny tao amin'ny fokotany Ambatolampy commune Anteroka ihany fa maro ireo faritra tsy misitraka rano ara-dalàna avy amin'ny orinasa Jirama. Indray mbaba amin'ny maresaka avy any ivelany dia Michel Barnier 17 taona no nitendren'ny Emmanuel Macron Premier ministre vaovao a Frantsa androany avy amin'ny atoko ilay républicain ty Premier ministre ity izay efa nitana ny toerana ministra sy solombavambahoaka Europeanina. Roa volana teo eo taorian'ny fametraha-pialan'ny Gabriel Attal ity fanendrena ity. Nanomboka tamin'ny taona 1770 no niditra tamin'ny tontolo politika ity Premier ministre Frantsay ity ary izay azo lazaina ho Premier ministre antitra indrindra tamin'ny Repoblika fahadimy ao Frantsa. Hatrindray tompoko lasitompo vavy ny fiarantsika tamin'ny tianio ity isorana feno ianao nazohitra amin'ny farany raha mipitso amin'ny ora mahazatra ny fotoanasika manaraka eto amin'ny fampahalalam-baovao. Veloma tompoko. Université PEF, parcours études et formations. Ny fampalalam-baovao narahinao teo niaraka tamin'ny UPEF. Université PEF, l'excellence à portée de main. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM nanolotra ho anao teo ny fampalalam-baovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Immédiat, l'unique université habilitée par le MESUPRES en audiovisuel, cinématographie et ingénierie du son à Madagascar, dans son nouveau local à Nanessan vous a présenté. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.